dia pifaliana sy ampitiavana hatrany ry ava malala amin'ny tompo ry mpijerajaina no anolorako ny arahaba mba hampiriritso ho antsika mianakavy tsakanavaka mijery sy manaraka ny AMC TV amin'izora sy fotoana izao. Pasteur Tojoka Navako manana no mandrosany amin'ny toerana rehetra izay misy anao. Manasa anao eno hatramin'ny farany ny afatra ny tenin'Andriamanitra ary akatoavy fa azo antoka fa anana izany fiainan'Andriamanitra sy fiainam-bavao zany izasy anao. Ivavaka aloha tsika dia androso anatin'ny afatr'Andriamanitra foy. Jehovah-Andriamanitra ka io misaotranao manokana amin'ny hakan Jesosy. Ny ranao indray hosolombavanao, hosolo-tenanao anambarana ny sitraponao mba hisitomana ny tsiraray avy ho ao amin'ny drafitrao dia le drafitra hitondra fiainana, hitondra fiadanana mandrakizay fa tsy loza. Ta io ary ny fanambarana ny teny tompo anangana, anasitrana ary tonga amin'ny fiainanay tsy tony teo lotsony amin'ny anakan Jesosy Kristy. Amen. Horatsika vetivety androany ny filazantsara ny jaune toko fa 4:10 dia nandininy voaloha. Mivaky toy izao ny teny amin'ny anakan'ny tompo. Aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho. Ao an-trano raiko misy fitoerana maro, raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy ndraika andray anareo any amiko ka izay toerako no itoeranareo koa. Eto amin'ity tenin'Andriamanitra ity ry havana dia Jesosy Kristy tompo mihitsy no nampanantena andreo mpianany, nampanantena andreo olona resy lahatra tamin'ny fampianarany, nampanantena ho andreo olona izay nandao le fiainana ratsy taloha fa nanolo tena sy nanoka tena hitoetra amin'ny fanarahana azy. Tiako tsindriana manokana manko izay ty ampiandohana satria tsy ny olona rehetra zany no mety anana nio réservation na toerana any an-danitra io fa reo olona izay misafidy hanolo tena ho an'i Kristy, tena hanorina fiainana ao amin'ny Kristy ary toetra tsara ao amin'ny Kristy amin'izao androm-pahavelomana izao. Eto dia naseho an Jesosy miharihary anefany fa misy ny lanitra, misy ny fiainana mandrakizay, misy ny fiainana tsara lavitra ho toy ny fiainana eto ambonin'ny tany ry havana. Na dia atao aza hoe ezahan'ny fanaratsy no hikosika an'izany ao anatin'ny foa mampanany olona maro amin'izao fotoana izao. Raha tsika mahita ny rotorotom-piainana, ny fahasarotam-piainana, ny asa mandrara izay toa manepitra andraolombelona, inona ny tanjon'ilay ratsy mba hahatonga ny olona tsy saina ny fiainana mandrakizay mihitsiny fa iondrika eto ambonin'ny tany ho variana eto ambonin'ny tany dia sanatria ho tapohany raha fahafatesana ka hoany amin'ilay toerana ratsy izay tsy nomanin'Andriamanitra koa ny olombelona dia nielona ny fahaverezana izany. Noho izany tonga aminao zao afatra zao any amin'ny toerana misy anao ka te-hiteny aminao ny tompo amin'ny alalan'ny afatra androany hoe ataovy azo antoka fa manomboka androany dia manana anjara amin'izany toerana tsara no manin'i Jesosy any an-danitra any zasy ianao. Ary io toerana io dia azontsika atao deny izao ny famandria toerana, azonao atao deny izao ny réservation amin'ny alalany fampandrosoana ao an'i Kristy ao anatin'ny fonao, amin'ny alalany fanapahantsika hevitra tanteraka na izy ao na izy tena hibebaka zany hoe hanome lamosina le lalany ratsy n'izao tontolo izao izay nandrebireby atsika hatramin'izay ka hitodika amin'i Jesosy Kristy sy ny azo fijaliana hanolo tena ho azy tanteraka. Ary tsy indriko manokana ao anatin'izao fampianarana fo izao ilay hoe mitoetra eo aminy. Io manko anisan'ny banga ihany koa amin'ny olona maro amin'izao fotoana izao. Maro ny efa nandray an'i Jesosy, toa nefa nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra fa tsy nitoetra tsara dia niverin-dalana ny nangatsika andray. Ambaran'ny Baiboly anefa fa ratsy ny fiafaran'izany olo izany no fiandohany fa ianao kosa hanampy anao ny herin'ny fanahy masina mba hahatonga anao hiazona sahady dia ny etỳ tany ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay, hahatonga asa ianao hitoetra tsara ny fiarahana amin'Andriamanitra. Ho faranako sady ny afatra mahafinaritra be ry havako ny planin'Andriamanitra ao antsika, tsy ny hananantsika fiadanana eto tany ihany fa hananantsika n'ilay toerana tsara ny an-danitra. Raha andeha ho Jesosy dia amboatra fitoerana ho anareo mba hanana anjara toerana amin'izany anie ianao sy ny ankonanao. Raha mbola tsy nampandrosan'i Jesosy ianao anatin'ny fosy fanahinao androany raiso izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, hibebao ireo lalana ratsy hatramin'izay fa mamitaka daholo reny fa andeha hanolo tena ho an'Andriamanitra. Hivavaka ao anao amin'izao fotoana izao dia inoko fa tsy haninenanao indray nandrenesanao nijerenao an'izao fandarana izao, indrindra ny fandraisanao fanapahan-kevitra lehibe hitoetra tsara ao amin'i Kristy, hanorina ny finoanao amin'i Jesosy manomboka androany. Hivavaka tsika. Jehovah-Andriamanitra ka io misaotra anao indrindrany amin'izany afatra izany. Ampio ny tsiraray avy na iza na manao na sarangam-piainany na manao na volokoditra
tsy mba manavakavitsy ianao tao amin'ny olona tompo anomana zany mandrakizay zany satria raha nandeha ianao Jesosy dia tsy nandeha nakaina fa nandeha amboatra fitoerana ho anay. Misaotra indrindra fanay masina fa inoko misy olona maro manomboka androany manana antoka an'izany fiainana mandrakizay zany. Amen. Zay no amaranako ny afatra tamin'ity fotoana ity mirary ny sosiny tsara ho anao zay ny lasanao tsy resiny ho avinao.